Afaka manomboka ianao tompoko. Amen. Dia tany miarabanao indray izay ry havana izay mianadahy amin'izao asabotsy hariva izao androany asabotsy ny 1 ny volana janoary 2024. Dia misaotra ny tompontsika tafahoana eto ary misaotra anareo tsiraray avy koa izany izay manaraka mivantana amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy eran-tany dia ny tompany omba antsika tsiraray avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ary firaisana amin'ny fanamasina araka ny hira izay niraintsika teo ho amintsika tsiraray avy. Fanombohan'ny fotoana araka ny efa mahazatra antsika ho antsika izay efa miaraka eto izany sy izay mbola tsy nahafantatra moa izany dia ny fotoana fanombohana ohatr'izao dia hitondrantsika ny tenantsika amin'ny tompo mba tena ho tanteraka tsika ho mendrika eo anatrehan'ny tompo izany satria izay masina ihany ozy izy no hitan'Andriamanitra ka raha ho masina tsika izany tsisy marina na dia iray ary tsisy masina fa hidirantsika amin'ny fahamasinana dia ny fibebahana sy ny fonana. Ny tenin'Andriamanitra akantsika izany eo anantsika amin'ny tompo izany dia ao amin'ny Filipianina 4:4. Io teny io efa nentina tety izany tamin'ny voalohan'ny taona teo teny izay nomeny fanahy masina ho an'izao fiaraha-mivavaka izao ihany koa anisan'ny teny izay nomeny ny Filipianina 4:4 vakiantsika ny 4 ka hatramin'ny 9 hatramin'ny 7 azontsika tohizana hatramin'ny 7 dia efa miomana sady koa tsika izany ny amin'ny Salamo 2:30 ny 1 sy ny 2. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny Filipianina 4:4 ny 1:4. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy indray aho
mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo, efa akaiky ny tompo. Aza manahy na amin'inona na amin'inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Zay zany tenin'ny Tompo izay efa nomeny amin'izao taona 2024 zao. Tena teny napetraky ny Tompo moa zany dia hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Eto zany zavatra roa no tena sokandinina dia ny hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona. N'inona zany ny fiainantsika dia tokony tsy hanahy mihitsy tsika. Tsika moa zany tsika olombelona dia tena feno fanahiana mihitsy ny amin'ny ho avy, ny amin'ny mety manana, ny amin'ny zanaka na amin'ny vady, ny amin'ny tenantsika moa indrindra indrindra. Tena feno fanahiana mihitsy tsika. Kanefa eto ny tenin'ny Tompo dia miteny amintsika hoe aza manahy na amin'inona na amin'inona. Zany hoe hitany daholo zany ny fiainantsika tsirairay avy. Amin'ny teny frantsay izy mahazatra antsika malagasy moa zany mampiasa teny frantsay matetika ny amin'ny domaine misy ny fiainantsika rehetra dia hitany daholo fa aza manahy na inona na inona. Fa inona no atao hozy izy fa aoka ny fivavahana. Zay aloha zany no atao voalohany. Fivavahana dia izao ataontsika izao hiaro hivavaka tsika hametraka ny fiainantsika amin'ny Tompo. Zay zany no atao voalohany, hivavaka aloha tsika dia mivavaka dia mivavaka. Raha ny tena teny faneva zany dia azo atao an'izay mivavaka mivavaka mivavaka. Fa inona koa ataony manaraka eto ny fonana. Maninona no tenenina sady hoe ny fonana? Tsy zavatra hafa ny tenenina fa hoe ny fonana dia mba ny fisaorana. Fahatelo vao misy ny fisaorana ary mahagaga hoe asainy mivavaka tsika dia ao amin'ny mivavaka izay fonana. Zay mahatonga antsika hoe eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao rehefa hihaona amin'ny Tompo arak'ilay teny teo izay masina no hitan'Andriamanitra, mila mifona aloha tsika satria tsika tsisy tanteraka, tsisy mendrika, dia hivavaka tsika, hifona amin'ny Tompo zany ny amin'ny tsy fahamehandehantsika, ny amin'ny fahalementsika tsirairay avy. N'inona heverinao fa fahalemenao dia fotoana zany zao ararotina hitondrana azy eo anatrehan'ny Tompo. Ny amin'ny tsy finoana, amin'ny fahazaran-dratsy, amin'ny toetra tsy mendrika, dia eto zany averina kely eo aloha ambony kely eo. Raha ny tena tsara dia tokony hifaly zany tsika raha miaraka amin'ny Tompo, fa teneniny aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo. Io dia tena sarotra mihitsy io mahatonga anazy hoe maninona nampidiriny teo koa zany iteny io. Tena sarotra mihitsy ny mandefitra, indrindra na antsika kristianina, mandefitra ny amin'ny fireriana, mandefitra ny amin'ny teny mahery, mandefitra ny amin'ny fanenjehana, mandefitra amin'ny zavatra maro. Na amin'ny asa fanompoana ohatr'izao ary mila milefitra foana zany fa io zany mila tokony fantatry ny olona. Tokony fantatry ny olona zany izay raha tsy manana an'izay toetra fandeferan'izay ianao ka tsy hitan'ny olona eny aminao zany izay tsy hitan'ny olona eo amintsika, dia tokony heritreritra sady zany tsika amin'izao alohan'ny fonantsika. Fa ny teniny eto hoe aoka ho fantatry ny olona rehetra. Zany hoe ny olona zany tokony hafantatra mihitsy hoe mandefitra iny rahavavy iny, iny anabavy iny, iny rahalahy iny. Fa raha hitan'ny olona tsika fa tsy mahay mandefitra dia ohatran'ny diso ihany zany ilay asa fanompoana ataontsika. Ka izay no tenin'ny Tompo izay hivavahantsika dia avy eo izy sy ny fonana mba amin'ny fisaorana. Ao anatin'izay zany any amin'ny fahatelony araky ny tenin'Andriamanitra eto any vao manao fisaorana. Io zany matetika mahazatra antsika izay fiaraha-mivavaka misaotra satria marina hoe misaotra ny Tompo, velon'aina, tafahoana amin'ny Tompo, fa indraindray zany io endrika fisaorana io no amafisina loatra. Rehefa mihaona amin'ny Tompo dia faly, nasiana io moa zany resaka hoe émotion izy amin'ny teny frantsay hono koa zany le fihetseham-po. Faly miorakoraka, asiana muzika, asiana fandizana mihitsy ary dia faly hoe misaotra ny Tompo. Fa tsy tafahoana amin'ny Tompo, tsy henoin'ny Tompo tsika raha tsy tanteraka, raha tsy masina. Ka izay no hahatonga antsika hoe aleo ny mifona, aleo mifona foana. Rehefa tena mifona ianao ka tafahoana amin'ny Tompo dia ho hitanao fa feno fifaliana ny fiainanao arak'ilay teny teo zany hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Hoy indray aho mifalia ao amin'ny Tompo no tokony hifaly tsika, fa tsy ety amin'izao tontolo izao zany na eny amin'izao tontolo izao na hanaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao dia faly tsika, fa ao amin'ny Tompo tsika no tokony hifaly. Ao amin'ny Salamo
faharoa amby telopolo, andiny voalohany sy faharoa zay vavahady toy izao amin'anaran'i Jesosy. Tamin'ny lohatenin'ny baiboliko moa vakiko ihany satria tsara le lohateny eto amin'anaran'i Jesosy hoe ny fahasambaran'ny voavela heloko. Sambatra ny olona izay voavela ny helony ary voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'ny tompo heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Zay le zany zay le mifono. Rehefa mifono tsika ka mibebaka eo anatrehan'ny tompo dia mahatsiaro an'izay fahasambarana zay. Zay voavela heloka ihany no sambatra ary voasarona ny fahotana. Raha mihaona amin'ny tompo zany tsika tsy mahatsiaro voavela heloka sy voasarona fahotana dia matetika tsisy fahasambarana ao anatintsika fa indraindray ary alahelo. Asain'ny tenin'Andriamanitra tsika mifalia nefa tsy afaka mifaly tsika satria mahatsiaro fa tsy voavela heloka. Indraindray zany araka le teny teo mety mira mideran'Andriamanitra ianao amin'ny fiaraha-mivavaka fa tsy voavela heloka dia vao miala tao dia feno alahelo indray ny fo. Feno alahelo fa mila zany mahatsapa mihitsy tsika hoe voavela heloka ary voasarona ny fahotana hozy izy sambatra ny olona izay tsy sain'ny tompo heloka. Betsaka ny heloka vitantsika tokony tsy saina intsony zany adino tanteraka le heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny dia arak'le hira teo fa ny fanahy any ambony hozy izy ilay fanahin'Andriamanitra nangatantsika koa avy eo mba ho feno mba tsy voafitaky ny fanahy maloto koa tsika satria misy ny fanahy maloto, misy koa zany ny fanahy madio, misy ny fanahy ratsy dia misy ny fanahy tsara. Moka mba tsy fanahy maloto sy fanahy-pamitaka zany ny ao anatintsika fa fanahy tena hoe voavela heloka izay mahatoky ny tompo. Dia hisaotra ny tompontsika ao anatin'izany vavaka izany hivavaka tsika, hifono amin'ny tompo dia ataontsika ny fisaorana. Dia araky ny teny zany vakiko ihany eo ambany eo amin'anaran'i Jesosy hoe izany hozy izy no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ihany koa zany. Zavatra rehetra tsy voafidy daholo koa zany eo tsy voafetra fa n'inona raha te hangataka zavatra maro tsika n'inona hangatantsika dia atombohy amin'ny mivavaka, amin'ny fisonana ary ny fisaorana. Andiny fafito amin'anaran'i Jesosy ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay zany rehefa voavela heloka tsika dia arovan'ny tompo ny fontsika arak'ilay teny teo hoe rehefa mahay mandefitra tsika ny fo io mandefitra io ao anatin'ny fo io fa rehefa tsy mahay mandefitra dia ilo hoe lasa hoe mivoto ny fo, enti-po fitenin'ny gasy zany tsy mahatoa ny fo zay zany ny fo io zany mila tandremana. Tenin'ny tompo koa zany amin'izao taona izao averiny eto foana zany aoka tsika samy hametaka ny fontsika eo anatrehan'ny tompo andeha zany tsika hivavaka, hibebaka dia hisaotra ny tompo amin'ny izao fotoana izao ary indrindra hiantso ny fanahy masina mba ho amintsika mba tsy fanahy fitaka no amintsika fa fanahy mahery, fanahy mamela heloka araky ny teny sy ny hira izay ninoantsika teo ihany koa. Hivavaka tsika avy eo tsika handohalika amin'ny fotoana hibebahantsika fa hisaotra tokoa tsika aloha ary hanome voninahitra an'Andriamanitra fa izy ihany no anton'ny zavatra rehetra. Hivavaka tsika tompoko. Eny indray i Jesosy Kristy tompo fanahy masina. Mankalaza anao zay manome voninahitra anao satria ambony ianao, avo ianao, ianao no be voninahitra, tsisy Andriamanitra toa anao, tsisy Andriamanitra tahaka anao. Ianao no nahary ny lanitra sy ny tany, tompon'izao rehetra izao. Ianao ilay masina, 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 tompon'izao rehetra izao, endriko ny voninahitra ao ny tany rehetra. Rehetra izay manandratra anao, mankalaza anao. Eny tompo fa misaotra anao sady zay ny amin'ny fotoana izao tafahoana eto dia noho ianao tompo misaotra anao ny amin'ny tanjaka, hery, fahasalamana satria izany no nomenao anay, ny aina izay nomenao anay dia ahafahanay mbola midera anao, ahafahanay hifono aminao indrindra indrindra, ary indrindra ahafahanay mivavaka eto ankehitriny. Tianao izay hivavaka mandrakariva, hivavaha mandrakariva hozy ianao mba tsy ho reraka. Eny tompo mora reraka tokoa izay, mora kivy, mora manamaro-tena rehefa tsy mivavaka Jesosy, rehefa tsy mitodika aminao. Ka izany no ivavahanay androany, manatrehanay tsirairay avy, nizaniza mitady anao androany, nizaniza miantso anao amin'izao fotoana izao na mivantana na mihaino amin'ny manaraka Jesosy amin'izao amin'ny enregistrement dia hihaino ianao hamindra fo ary hamangy ianao tokoa no miteny fa n'aiza n'aiza ny angonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia eo ampovoany ahako. Matoky izay fa mihoatra izany izay Jesosy amin'izao fotoana izao
ka dia manatrehanay tsirairay avy. Aoka ny olona rehetra izay mitady anao amin'ny fony dia eny ianao any an-danitra any ary hankasitraka sady ny fitadiavana anao Tompo. Mitady anao izay satria tsisy manao marina na dia iray ary, tsisy mendrika na dia iray ary ka dia misaotra anao izay ny amin'ny teny. Tonga androany Jesosy tianao izay hifaly, nefa tsy hifaly noho ny amin'izao tontolo izao fa hifaly ao aminao Jesosy Kristy ary indrindra hifaly fa voavela heloka. Sambatra ny olona izay voavelan'ny helona hozy ianao ary voasarona amin'ny fahotana. Izay dia tsisy mendrika, tsy tanteraka ka izany no anantonany aminao Tompo. Andeha izay Jesosy andohalika, andeha andohalika hifona aminao. Andehantsika andohalika eo anatrehan'ny Tompo, hifona amin'ny Tompo amin'ny fahalementsika. Izy irery ihany no mamela heloka, izy mamindra fo. Izy no angatao androany hamindra fo amintsika, hamela ny helokantsika tsirairay avy. Aoka isika samy hahita ny famelan-keloky ny Tompo satria tsy hiaona amintsika ny Tompo raha tsy tanteraka isika, tsisy manao marina na dia iray ary hozy ny Tompo. Ary raha vao miratry ny masoandro iny dia ratsy foana ny fisainan'ny olombelona ka izany no ibebahantsika sy hifonantsika amin'ny Tompo. Mandohalika isika tsirairay avy eny iray eny Jesosy ndreto izay mandohalika sy manesy teny tanatrehanao fona aminao araka ny teninao teo fa mifonay dia maloto. Eny ny fanahinay dia ratsy, feno fitaka, voafitaka n'izao fiainana izao, voafitaka ny zavatra miseho rehetra. Eny Tompo vao miratra ny masoandro dia miratra ny masonay dia zavatra ratsy no hitanay, zavatra ratsy no henonay, zavatra ratsy no zavatra ataonay ka dia hifonana aminao. Fona aminao amin'ny fahalemena rehetra, fona aminao sady ny amin'ny fijery tokoa. Ny masonay io dia ratsy ny fijerin'ny masonay. Efa miratra izay Jesosy dia te hahita izao tontolo izao, tsy mijery anao, tsy mahay misaotra anao akory. Tianao izay hivavaka, tianao izay hisaotra, tianao izay mifona. Fa izay dia manamary-tena satria miverinay fa avy aminay izany Jesosy. Hitanay ny zavatra miseho eraka an'izao tontolo izao ka dia mifona aminao izay raha mijery ary tohina noho ny zavatra hitanay koa indraindray fona aminao ny amin'ny fahalemena rehetra. Mangataka ny rà anao Jesosy satria ny rànao teo amin'ny hazofijaliana narotsaka ao, izany no tena manadio ny tsirairay avy. Diovy ny masonay, sasao amin'ny rànao ny masonay Jesosy, sasao amin'ny rànao ny masoko mba tena hiova. Hiova ny fijery manomboka androany, hiova ny fijery manomboka izao Jesosy. Diovy ny masoko, ny fijery ratsy rehetra, ny fijery vilana rehetra, ny fijery tsy araka ny sitraponao esory izany. Diovy ny teninao ary esory ny masonao fa tsara ny miditra amin'ny maso iray any an-danitra toy izay miditra maso roa. Manana maso roa nefa ratsy fijery. Enga anie Jesosy izay mba tsy ho tanteraka aminay izany fa mba ianao no hanadio ny masonay ka dia fijery vaovao. Fijery vaovao Jesosy dia mba mirapiratra satria ny masonay tokoa izany no tena idiran'ny fahazavana. Tianao izay hazava, tianao hazava ny fonay, hazava ny ao anatinay, hazava ny fijerinay ka dia diovy, sasao ny masonay tsirairay avy. Diovy ny masonay Jesosy, diovy ny masoko mba tsy hijerijery foana intsony manomboka izao fa mba ny fijerinao hitovy fijery aminao Jesosy, ilay fijery mandefitra, mandefitra ilay fijery manetri-tena, mamindra fo. Ka dia izany no angatahanay Jesosy ny rànao soa hanadio ny maso, hanadio ny sofinay koa. Izay dia mihaino zavatra maro no henonay. Tianay izany indraindray ka dia fonana aminay Tompo. Eny Jesosy mba tsy hifanafitaka, mba tsy hifanapa-mitaka no henonay Jesosy. Betsaka ny famitahana etỳ amin'izao tontolo izao, mitondra ny amin'ny firariana, mitondra amin'ny rehaka izao tontolo izao. Eny Tompo hitanay ny zavatra miseho, henonay ny zavatra miseho rehetra. Izany no nahatonga ny fonay tohina koa, tohina satria tsy mahatanty ny teny avoaka Jesosy, tsy mahatanty ny fanenjehana, tsy mahatanty ny fanaratsiana anao Jesosy ary tsy mahatanty koa Jesosy raha tenenina izay dia matetika tohina sisy andoatra, tsy mahatanty ny zavatra henonay isan'andro ka dia fona aminao androany, misaotra anao ny amin'ny teninao ahafahanay mitondra ny sofinay. Aoka sakano izay tsy avy aminao rehetra ataon'ny Satana Jesosy ny fanahy mamitaka, fanahy mandainga, fanahy mampierikerika tsy ahitanay anao Jesosy, tsy hahenonay anao. Aoka ianao no henonay manomboka izao, ka ianao no henonay ilay feo anao Tompo. Ilay feo anao no toy ny ho heno mandrakariva ka dia mandrafo aminay, sasao amin'ny rànao soa ny masonay, ny sofinay, sasao ny tananay tsirairay avy, ny tananay
Maika Jesosy, maika amin'izao zavatra rehetra izao maika amin'ny fandraisana, maika mikapoka, maika amin'ny zavatra marotra araka ny sitraponao. Mandray niasa tamin'ny tsy araka ny sitraponao dia diovy ny tananay tsirairay avy. Diovy ny tanako Jesosy mba tsy ho tapahana tokoa teninao koa izany. Aoka hanana tanana iray na tongotra iray aho hozy ianao. Hiditra any an-danitra toy izay manana tongotra roa sy tanana roa nefa very ny fanahinay any amin'ny elo, any amin'ny hafobe ka dia mamindra fo. Diovy amin'ny ranao soa ny tanako. Sasao ny tanako, sasao ny tanan'ny tsirairay avy. Aok'izay izao Jesosy, n'iza n'iza manaraka anao amin'izao fotoana izao ho diovinao ny tanan'ny tsirairay avy. Tsy ho fomba, tsy ho fahazarana ny fivavahanay, ny fanarahana anao fa tena hifantoka ny tsirairay avy hitady anao amin'ny fony rehetra mba hiala amin'ny fahalemena, hiala amin'ny tsy fahatanterahana ary mangataka ny ranao soa hanadio. Manomboka izao Jesosy, n'iza n'iza tady anao araka ny teninao tao, n'inona Jesosy ataonay dia amin'ny fivavahana, amin'ny fonana sy amin'ny fisaorana satria ianao manome ny zavatra rehetra ka dia ataovy mahatoky izany izay Jesosy. Andeha handray ny amin'ny tananay Jesosy ho anao irery ihany, dia ny tongotray Jesosy ario mba hamindra, hanitsaka ny lalanao irery ihany Jesosy. Ny dianao izany no tianao arahanay, ilay dianao Jesosy, ilay dianao ny lalanao hozy ianao ety, tery ny lalana mankany an-danitra, malalaka ny etỳ amin'izao tontolo izao nefa tianao izay hanaraka anao amin'ny lalana. Tery dia tery tokoa hozy ianao vitsy ary hozy ianao Jesosy ny tonga sy mandeha amin'ny lalana iny. Aok'izay mba ho isany handeha amin'ny lalanao, aok'izay mba ho isany tafiditra eo amin'ny lalanao. Efa akaiky ianao Jesosy, teninao teo izany. Efa akaiky ny Tompo, efa akaiky ny Tompo. Ho avy Jesosy, ho avy ianao Jesosy handray izay anao irery ihany, izay mendrika irery ihany, izay masina, izay marina, izany no raisinao Jesosy ka aoka ianao hamindra fo. Sasao amin'ny ranao soa ny tananay, ny tongotray, ny fonay araka ny teninao teo, ny fonay feno fahakiviana, feno tsy faharetana, feno fankahalana, tsy fahatanterahana rehetra ary ny tsy finoana ihany koa. Dia fonana aminao mangataka amin'ny ranao soa Jesosy, ny fonay diovy amin'ny ranao soa, ny fonay, ny fisainanay, fisainana vaovao esolo ilay fo vato fa tena fonofo ary fisainana madio, fahazavana, famirapiratana anareo hozy ianao no fahazavan'izao tontolo izao. Izay izao no sira tokony ho mamy, tokony hanatsara ny fiainan'ny manodidina. Aoka mba tsy ho aminay izao Jesosy ny itenenan ratsy ny anaranao, dia mangataka aminao izay diovy tanteraka mba ho tonga aminay tokoa ny teninao fa sambatra izay voavelan'ny elo. Diovy izay ilay ranao soa teo amin'ny hazofijaliana, ampy manadio, anovanay Jesosy. Izany ny angatahanay, sotroina ny ranao Jesosy. Angatao ny rahan'i Jesosy hosotroiny rahan'i Jesosy fa ilay rahan'i Jesosy irery ihany no manadio, manavao. Raha mino ianao dia hanadio anao izy androany, hanala izay tsy azy rehetra, hanavao, angatao ny rahan'i Jesosy, misotro ny ranao Jesosy, handoro ny ranao koa dia mandoro izay tsy hainao rehetra, ny ao anatiko, ny amin'ny taova, ny amin'ny tenako manontolo, ny amin'ny tenanay. Dorana amin'ny rahan'i Jesosy izay tsy hainao rehetra, dorana ny aretina, ny valana aretina, ny tsimoka aretina, n'inona endrika aretina ao anatin'ny vatako, ao anatin'ny taova. Dorana amin'ny rahan'i Jesosy, dorana amin'ny rahan'i Jesosy izy ity. Aoka ianao hanadio ny rahanay Jesosy mba ilay ranao no hikoriana, ilay ranao no tena manadio, ilay ranao no tena manavao ao amin'ny fonay. Ao ny toeran'ny aina hozy ianao, ao ny aina dia ny ranao Jesosy. Ilay rà mitondra ny aina, mitondra fahavelomana, hanadio sy hitondra fisainana vaovao, fijery vaovao, fiaino vaovao, fandesy zavatra maro mba araka ny sitraponao. Misotranao izahay Tompo, misotranao satria ianao irery ihany no ahafahanay manao izany, ianao no nahavidy izany. Noho ianao Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana nanolotra ny tenanao dia ampy izany, ianao ilay zanak'ondry nisovoana tonga teo eo anatrehana indray Tompo, manadio sy manavao ny fonao anay isan'andro. Ka dia ataovy mahatsapa izany izay Jesosy androany ho sambatra raha tsy saina heloka, raha tsy saina heloka, mba tsisy fitaka tokoa ny fanahinay Jesosy, tsisy fitaka, mba tsisy fitaka ny fanahinay fa fanahy masina. Ilay fanahinao no mitoetra ao anatinay manomboka izao, ilay fanahinao masina no mitoetra ao anatinay ary indrindra ilay ranao soa hanadio. Izany no asahianay Jesosy, asahianay hitsangana izay ankehitriny koa.
Hitsangana indray isika tsirairay avy rehefa mahatsiaro ianao fa voavela heloka mahatsiaro fa nomen'ny Tompo tsy isain'ny Tompo heloka dia mitsangana roahiny devoly hozy izy fahavalonareo. Roahana ny devoly roahana any amin'ny farihy rehetr'afo any ny toeran'ny fikotohan'ny nify, any amin'ny elo any amin'ny afobe ka de sahy mitsangana mijoro mandroaka ny asan'ny maizina, mandroaka ny asan'ny devoly de mamperikerika mitondra ny fahotana, mitondra ny alahelo ao anatin'ny fo, ao anatin'ny saina rehetra dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta nandroana ny devoly Satana. Mialina areo Satana, mivoaka ny devoly, didiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka ny Satana, miala ny devolon'ny Losifera, ny Belzebova rehetra, devolon'ny Jezebela sy ny zaza vavin-drano mamitaka, mamesahin-dratsy, devoly mpamitaka, fanahy maloto, fanahy mpamitaka rehetra, didiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny farihy rehetr'afo, devoly mitondra ny aretina, devoly fahafatesana ny alahelo, devoly mitondra alahelo ao anatin'ny fo, devoly fakibiana, devoly fampierikerehana ataon'ny Satana, didiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, devoly fanakorontanana ny fampisarahana rehetra, endrika fampisarahana ao amin'ny ankolana, ao amin'ny tokantrano, amin'ny fianakaviana, devoly fampisarahana amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny fanompoana rehetra, didiako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny farihy rehetr'afo, devoly fampierikerehana. Mialina areo Satana tsy hisehon'ny voninahitran'Andriamanitra rehetra, didiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala any amin'ny farihy rehetr'afo, any amin'ny farihy rehetr'afo ny sazan'ny devoly Satana. Fanakely fanapahefana, fanakely fanapahefana amin'ny tenanay sanjaka amin'ny fanahy ny tsirairay avy, sanjaka amin'ny tenanay Satana, didiana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetr'afo. Mivoaka nareo Satana, mivoaka ny devoly, fanakely fanapahefana ny zaza vavin-drano, ny menarana ela, ny menarana tranainy, tapatapahana amin'ny anaran'i Jesosy, adorana amin'ny anaran'i Jesosy, roahana ny dragona, ny menarana ela ny tranainy, mivoaka ny farihy rehetr'afo nareo Satana, fanakely fanapahefana. Inona fikasan'ny Satana rehetra, Satana mpamono, Satana mitondra olana, mitondra fahalemena, devoly fampahantrana, devoly mitondra loza rehetra, didiana amin'ny anaran'i Jesosy, fanakely amin'ny tenako, sanjaka amin'ny ankonako, sanjaka amin'ny fianakaviana, sanjaka amin'ny mpanofy ny tsirairay avy. Roahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetr'afo nareo Satana, any amin'ny farihy rehetr'afo ny asan'ny devoly Satana rehetra, tsy hanjaka amin'ny fonay, tsy hanjaka amin'ny saina, tsy hanjaka amin'ny tenanay tsirairay avy, tsy hanjaka amin'ny asan'Andriamanitra, tsy hanjaka amin'izao asa fanompoana zao, amin'ny asa fitoriana rehetra. Efa resy ny Satana, rasy, efa resy ny Satana, tsy hanjaka amin'ny masonay, devoly manakana, tsy ahitana ny voninahitran'Andriamanitra, devoly mamperikerika ny amin'ny zavatra henonay rehetra, ny zavatra raisina ny tananay sy andehanan'ny tongotra, tapatapahana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetr'afo. Rahan'i Jesosy andrakotra, rahan'i Jesosy andrakotra, rahan'i Jesosy hanadio tanteraka ny fanahy masina hiseho aminay ary le voninahitra ao Jesosy, ny asan'ny voninahitra ao hanjaka aminay Jesosy, misaotra anao satria ianao mamindra fo, ianao le mamindra fo ny ranao ampy manadio manavao ka de sady koa zahay Jesosy mandresy zahay miaraka aminao, mandresy zahay miaraka aminao, mandresy ny asan'ny maizina, mandresy ny asan'ny devoly, mandresy velona koa zahay miaraka aminao Jesosy, mandresy zahay fa zany Jesosy no iderahanay anao, zany no hanomezanay voninahitra anao, zany no isaoranay anao, miasà ianao manjakà amin'ny tsirairay avy. N'iza n'iza Jesosy tena mibebaka sy mifona taminao dia mindra fo ianao hamela heloka dia hanavao mandresy ny asan'ny maizina ka de ny Satana efa noroahana eto, ny Satana roahana amin'izao fotoana izao tsy hiverina fa roahana amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farihy rehetr'afo ny endrika rehetra ataon'ny Satana, ny Belzebova, ny Losifera, ny ao anatin'ny fo maloto, ny sain-dratsy, didiana amin'ny anaran'i Jesosy ny fahazaran-dratsy rehetra, fomba ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, didiana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetr'afo. Tokan-dranao soa Jesosy, hanadio afafiko ny ranao Jesosy, afafiko amin'ny tenako, afafiko amin'ny tokantrano, afafy amin'ny ankohonanay tsirairay avy, afafy amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Aoka ianao hameno anay, aoka ianao hanadio tanteraka, aoka ianao hanavao foana zahay Tompo, avao zahay ary misaotra Tompo, misaotra satria ianao miasa, misaotra satria miasa, mamaly vavaka ianao Tompo, mamaly vavaka ianao, mihaino vavaka, de misaotra anao Tompo. Amboarika isika, misaotra ny Tompo efa mibebaka sy mifono isika, handroaka ny asan'ny devoly de mahay izy misaotra ny Tompo raha mahatsiaro ianao ka voavela heloka nafahan'ny Tompo dia misaora azy fa mahay ny zavatra rehetra tokoa izy. Ianao tokoa le Andriamanitra tsara, ianao le Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra,
Eny Tompo izany no tianao atao na inona amina inona aza manahy na inona na inona ozy ianao aoka ny fivavahana, ny fonana, ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo ny zavatra rehetra. Eny maro ny zavatra tiana angatahana, maro ny zavatra tiana hoentina aminao fa misaotra anao zahay satria ianao mamindra fo, mamela heloka. Sambatra izahay fa voavela ny heloko ay, voavela ny heloko ny tsirairay avy izay tena mibebaka taminao. Miala amin'ny fahotana, tsy velona intsony Tompo amin'ny fahazarana dia voavela heloko izay sambatra izay sambatra izay. Misaotra anao Ray, misaotra anao Jesosy misaotra anao ny amin'ny famelan-keloka, misaotra ny famindraam-po ary misaotra mandray anay indray eny Tompo misaotra mandray anay ary izany no asahianay koa, izany no isaoranay anao koa satria ianao no miteny fa andeha ozy ianao dia aniraka ilay fanahy, ilay fanenao masina ho aminay, ilay fanahy masina, ilay fanahy famarinana, ilay fanahy fahamasinana irahanao aminay tsirairay avy ka dia tsy fanahy mpamitaka, tsy ilay fanahy mitondra fitaka no hiverina sy hanjaka ao anatinay fa ianao hameno ny fanenao masina ho aminay, angatao ny fanahy masina, mangataha ny fanahy masina ho amintsika tsirairay avy. Fanahy masina tongavy ianao fanahy masina, tenoy ianao izay fanahy masina, tendreo ny saiko, tendreo ny foko, tendreo ny tenako manontolo, tendreo ny vavako, tendreo ny fiainako rehetra Jesosy. Tenoy ianao fanahy masina, tenoy ianao izay fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina, ilay fanahy fahendrena, ilay fanahy fahendrena, ilay fanahy faharetana, ilay fanahy fahamasinana, ilay fanahy fahatoniana, ilay fanahy fandeferana ho aminay tsirairay avy, hameno ny fonay, hameno ny sainay, ilay fanahy masina ahafahanay manambara ny sitraponao, manambara hampitombo ny finoana, hampitombo ny fanantenanay mba hifalianay, fanahy mitondra fifaliana, ilay fifaliana, fifalian'ny fanahy masina hameno anay tsirairay avy. Tenoy ianao izay fanahy masina, ianao fanahy masina no mampifaly, feno fifaliana izay manomboka izao ary dia misaotra anao, feno fisaorana, ilay fanahy fisaorana. Hisaotra anao satria mahay ny zavatra rehetra izay noho ianao Jesosy Kristy no ilay fanahy masina dia mahay ny zavatra rehetra izay, manantena ny zavatra rehetra ary mino ny zavatra rehetra fa ianao no miasa, ianao no manjaka, ianao mamaly vavaka, ianao mamindra fo. Tsisy zavatra tsy hainao ianao ilay Andriamanitra ambonin'ny andriamanitra rehetra, Tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, ianao mamaly vavaka, mamindra fo ka dia misaotra ny amin'ny fiasanao, misaotra ny famindram-po Jesosy misaotra ny famelan-keloka, misaotra fanahy masina. Aoka ianao hamena anay mandrakariva araka ny teninao fa eo aminareo mandrakariva ary ao anatinareo. Dia fenoy foana izay, fenoy izay Jesosy toera ao anatinay ary aoka tsisy tanteraka manomboka izao fa tsy ny sitraponao dia ilay fanahinao masina hitari-dalana ny olo-tsaina, hanome fahendrena ilay misolo vava, hiteny koa amin'ny alalan'ny mpanomponao ny amin'ny sitraponao rehetra, ny amin'izay mbola tianao hambara, ny amin'izao asa fanompoana amin'ny fanarahana anao izao dia mitenena foana fa vonin-keno izay Tompo, tenena Tompo, misaotra Ray, misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, misaotra Tompo, aleloia, amen. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana nanomboantsika azy teo izany misaotra raha tena mibebaka sy mifonontsika dia sambatra tokoa araka ny tenin'Andriamanitra teo fa mamela heloka izy, mamindra fo. Dia araka ny teniny teo izany dia aoka ny fotoana eto moa izany raha satrisika eto tsika mandraparainy andro fa voafetra ihany indraindray dia enganeny Tompo hamindra fo amintsika tsirairay avy ary mbola azotontsika hivavaka tsy eto ihany fa izay no tenin'ny Tompo, hivavaha foana dia mifona, mitohy foana ny fifonatsika na tsy tafaraka eto ary tsika ary indray mba ary hitondra hitohy koa ny fisaorana dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny famindram-pony sy ny famelan-keloka omenantsika dia samy tanteraka amintsika tokoa anie ny fahasambarana avy amin'ny Tompo voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia omena ny Mama Felisia moa izany ny toy ny fotoana miteny izay famparezana izay omeny dia ho antsika mba haritra hatramin'ny farany araka ny teny foana ka raha mbola tsy nindray an'ny Tompo ianao dia fotoana koa izany amin'ny farany eo hitondram-bavaka anao izy na
hiaraka aminao hivavaka, hametraka ny fiainany tsirairay avy ao anatrehan'ny tompo na ny olona izay reraka verin-dalana. Fotoana zao hiverenantsika ny tompo ka dia mahereza maharitra hatramin'ny farany tompoko. Za dia manao velomanao sady amin'ny anaran'i Jesosy ary sitrapon'ny tompo zany dia amin'ny heriny indray tsika tafahoany eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Veloma tompoko. Amen. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Mbola faly miaraba anareo tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Isaorana ny zokerika ny amin'ny fampibebahana sy ny teny nomeny fanahy masina. Tena mampahery satria tena araky ny ten'Andriamanitra mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra. Engany antsika tena hifaly tokoa mandrakariva na dia tsy moramora ny mifaly amin'izao vaninandro antsika zao, tena be dia be ny korotana etseroa dia tsy moramora ny mifaly. Fa rehefa ao amin'ny tompo isika mifaly ao amin'ny tompo ny fanahintsika dia sorantsika azy. Ny teny izay nomeny fanahy masina antsika io zany ampaherezany antsika ary koa zany tena hoe ahafahantsika bebaka ihany koa. Afaka ohatra hoe rehefa raisinao ny teny ka raha tsapanao mila mibebaka ianao dia zay zany no tiany tompo atao. Dia alohan'ny andraisantsika ny teny dia hivavaka aloha isika angatahako amin'ny fanahy masina andraisan'ny contrôle momba ny tenako manontolo. Ary koa anokafa ny fanahy masina ny masom-panahy antsika tsirairay avy mba handray teny avy aminy satria izaho aloha za izay manambara aloha no anarin'ny tompo, tsy maintsy izay foana zany. Ianao izay mitory ny teny na inona inona teny ambaranao zany dia ianao aloha ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra zay vao ny olona hafa zany. Tahaka izany no fanambaran'ny tompo zany aminay. Na fampibebahana io, na toriteny io, na inona io dia ianao aloha. Zany hoe ianao ilay miteny aloha zany, zay zany vao ny hafa. Ka hivavaka isika tompo angataka ny fanahy masina hiditra an-tsehatra hiasa tanteraka amintsika tsirairay avy. Hivavaka isika tompo. Jesosy mankasitraka feno Jesosy io. Ny amin'ny fotoana Jesosy izay nafahanay nibebaka teo. Ny dera ho anao, ny haja ho anao Jesosy. Tonga zao Jesosy ny fotoana hainonay ny teninao. Ny teninao ray, teninao tena mamy indrindra, teninao masina indrindra, anamboaranao anay, anavaozanao anay. Ka mangataka aminao fanahy masina ho, satria kely sy bitika ho tsy mendrika akory, mangataka ny fandraisanao ny momba i manontolo, ny contrôle ny tenako manontolo, ny tenako ny fanahiko. Raisy ny contrôleko manomboka amin'izao ora sy fotoana izao fanahy masina ho. Eny aoka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofiko dia mangina amin'ny anaran'i Jesosy Nazareta, ka mitenena fanahy masina ho. Aoka ianao anambara izay tianao ambara aminay zanakao tsirairay avy. Aoka koa ianao ampisokatra ny masom-panahiny tsirairay avy satria ho avy ianao Jesosy. Ho avy ianao Jesosy ary ho mafy ny anjoanay zanak'olombelona raha ohatra ka tsy mankatoa anao izay. Ka ny voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy Tompo, ka mitenena fanahy masina ho fa miaino anao izay. Alléluia. Ny voninahitra dia ho anao irery ihany ray malala. Alléluia. Amen. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina io zany dia ao amin'ny bokin'i Jakoba. Jakoba zany no nomeny. Ny amin'ny fizahan-toetra antsika zany, antsika zanak'olombelona zany. Eto am-boalohany dia manambara sahady fa Andriamanitra tsy maka fanahy. Tsy maka fanahy Andriamanitra fa mizahan-toetra. Ka izay fizahan-toetra ataon'Andriamanitra amintsika zay dia tsika tsirairay avy samy tsisy afaka zany na dia ray raha hoe izahako tsy mba hoe zahan'Andriamanitra toetra zany, tsy atompo. Tsy maintsy zahan'Andriamanitra toetra isika. Ka atody ny diantsika ve isika sa tsia? Izany. Atody ve ny diantsika tsika sa tsia satria mila tsika mijoro tsara mba ho any an-danitra. Raisintsika ny eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny farany izany no vakiantsika. Jakoba 1:2 ka hatramin'ny farany izany no vakiantsika. Dia vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Miangavy ianareo tena hiaino tsara satria rehefa ohatra ka mamaky ten'Andriamanitra dia aoka ho tsapantsika tena hoe ho antsika zany ilay teny, tena hoe raisina ho antsika ilay teny fa tsy hoe miaino nefa tsy mahatsapa ny vokatr'ilay teny. Ny fanahy masina efa tonga eto, efa teo hatramin'ny fiandohana izy. Izy zao no mandray ny teny ka aoka tsika tena hoe hifantoka tsara amin'izany handray ny tezy ambaran'ny fanahy masina. Ho vakiako ny tenin'ny Tompo amin'ny anarany. Jakoba 1:2 ka hatramin'ny 7:20. Hoy ny tenin'ny Tompo. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazaha toetra izy
dia andray ny satroboninahitry ny fiainana izay nolazainy tompo omena izay tia azy. Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hiteny hoe Andriamanitra no makafana ahy, fa tsy azony ratsy alaim-panahy Andriamanitra, sady tsy mba makafanahy olona. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihiny filany sy mety fitahiny. Ary ny filana rehetra ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Aza mety ho fitahina ianareo ry rahalahy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, midina avy amin'ny rainy fahazavana izay tsy misy fiovaovana na aloko ny fivadiana. Fa tamin'ny sitrapony no niterahany antsika, tamin'ny tenin'ny fahamarinana mba ho isika no santatry ny zavatra noforoniny. Fantaro izao rahalahy ry rahavavy koa zany malalako, aoka ny olona rehetra alady aino, ho malay miteny, ho malay kotezitra, fa ny fahatezeran'ny olona dia tsy ahefana ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Koario ny fahalotona rehetra sy ny faharatsiana tafahoatra, ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenin'ambolena ao aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo. Fa aoka ho mpakatò ny teny ianareo, fa aza miaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mankatoa azy, dia toy ny olona mizany tareny eo amin'ny fitaratra. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adinony ny tareny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka, ny lalàn'ny fahafahana, ka maharitra amin'izany, raha tsy mpiaino manadino fa mankatò izany amin'ny asany, dia ho sambatra amin'ny fampiarana azy io olona io. Raha misy mihevitena ho mpivavaka nefa tsy mahafehy ny lelany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahazan'olona izany. Izao no fivavahana madio sy tsy misy loto eo anatrin'Andriamanitra iray, ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana, ary ny miaro ny tena tsy hisy pentimpentina avy amin'izao tontolo izao. Amen. Ry havana, lava le ten'Andriamanitra fa tsy ho raisintsika tsikelikely akory, fa izay tia ny fanahy masina zany tena hoe ambara zany no andraisako azy. Ny tena hoe lehibe indrindra zany nampahafantariny fanahy masina an'io zany tena hoe ho raisina, de amin'ilay fizahan-toetra zany aloha ny anankiray, de koa hoe mankatò ny tenin'Andriamanitra ve tsika sa tsia? Sa isika tahaka leo amin'ny 2:20, mampatahotra io teny io, 2:20 sy 7:20. Tonga de ho vakiako eo amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 sy 8:20. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, fa aoka ho mpakatò ny teny ianareo, fa aza miaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mankatoa azy, dia toy ny olona mizany tareny eo amin'ny fitaratra. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia adino ny tareny. Amen. Ry havana zava-dozana zany. Ny olona zany, isika zany, raha ohatsika ka tsy mankatò ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Teo zao Zokirika zao nampibebaka antsika. Nampibebaka antsika izy teo. Fanahy masina moa zany mahabebaka fa izy nampiasain'ny fanahy masina ihany koa. Tena nankatò marina ve isika sa tsia? Tena nankatò an'Andriamanitra marina ve sa fahazarana fotsiny hoe hibebaka? Mila mitandra zany isika satria Andriamanitra tena mahita antsika mihitsy Andriamanitra, ary mijery antsika foana Andriamanitra. Mijery antsika Andriamanitra hoe manao ahoana ny anatin'ny fontsika. Teo ny teny momba ny amin'ny fo koa teo Zokerika. Satria ny fo tokoa no nambarany fanahy masina tamin'ny ty début de l'année ity, zany hoe fanteny izy tamin'ny faraparan-taona momba ny hoe tandremo ny fonareo. Satria ho mafy zavatra miseho amin'ity taona ity.
hitantsika tokoa ny fiandohan'ny taona rehefa mijery vaovao ianao dia efa manomboka amin'izay daholo izay nambarany tompo. Jereva zavatra miseho nanomboka tamin'ny premier be ny zava-doza miseho eran-tany. Ka manahoana ny fontsika ahazaka ve isika sa tsy? Mila tsika tena hoe mankatoa mafy an'Andriamanitra, mankatoa tanteraka an'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahadimy fa tsy vakiantsika teo dia manambara hoe vakiko amin'ala Jesosy Tompo hoe raha misy aminareo tsy ampy fahendrena dia aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mba mandatsa fa omeny azy izany. Amen. Raha tsy manam-pahendrena zany isika, tsika tsy manam-pahendrena, tsy mendrika isika. Tokony tsika angataka amin'Andriamanitra, angataka amin'ny Tompo, omeo fahendrena ahako, omeo fahendrena ahaizako mandeha eo anatrehanao, ahaizako mandeha arak'izay tianao Jesosy eo, mangataha amin'ny Tompo fahendrena, tsisy tanteraka isika. Tsy misy tanteraka isika. Mila isika mangataka aminy. Ary ny tenin'Andriamanitra dia manambara mihitsy hoe sady tsy mandatsa fa omeny azy izany. Manome malalaka zany Jesosy, omeny malalaka ny fahendrena, omen'Andriamanitra malalaka ny fahendrena rehefa mangataka aminy isika. Zava-tsoa be zany. Omeny malalaka ny fahendrena rehefa mangataka amintsika. Ary tsy mba mandatsa izy. Maro ny olombelona tia mandatsa rehefa manao zavatra. Andriamanitra tsy toy izany. Tia antsika izy. Ny tiany Tompo dia ny avovonjy ny fanahintsika. Isika anie tsy mendrika akory. Tsy mendrika isika zanak'olombelona niditra any an-danitra. Tena mpanota isika ary tena ratsy isika. Nefa ny famindram-pony Tompo amintsika tsy takatra refesina. Refesina hoy aho. Tsy takatra refesina. Tsy azontsika refesina izany. Raha ohatra ka mandray fotsiny tsika ety ambony tany ka hatrany an-danitra tsy ho vitantsika izany. Isika ary na hoe amin'ny toerana misy antsika mandrefy, afaka mandray maître antsika ohatra hoe le 1 maître reny, ohatra hoe le fanjairana olona reny zany, le maître amin'ny mpandraitra reny zany. Ka raha iny no raisintsika manomboka mandrefy isika eo alohantsika ohatra hoe amin'ny toerana ipetrahantsika dia atao hoe raha metatra sasany dia tohizana indray alefisa renin-tsaina hoe andrefy ve tsika ny fahalebezan'Andriamanitra. Andriamanitra zany dia manome malalaka ho an'olona rehetra. Manome malalaka izy ary tsy mba mandatsa. Be fitiavana io Andriamanitra io. Be fitiavana ary tena tiany hovonjena avokoa tsika tsiraray avy. Tiany Tompo hovonjena isika. Izay no mahatonga ny olombelona nefa ny manararoatra azy. Malahelo mihitsy ny fanahy masina rehefa maniratsira an'Andriamanitra isika. Aza mba mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra satria afo be ny novatantsika, afo be novatantsika. Andriamanitra izy dia tsy mba maka fanahy. Fitiavan'Andriamanitra anie zany tsy maka fanahy olombelona izy. Mazava be ten'Andriamanitra eto tsy maka fanahy Andriamanitra. Nivavaka hoe rainay izay any an-danitra, efa nambaranay teto ihany moa izay, nambarako teto ihany natao video dia tsy hoe kory aza mitondra any amin'ny fakam-panahy. Andriamanitra tsy maka fanahy. Satana no maka fanahy. Satana no maka fanahy fa tsy Andriamanitra. Any amin'ny boky Matio 4 afaka vakianao. Ny amin'ny Jesosy ilay nety fanahy tany anefitra mba ho alainy Satana fanahy. Matio 4:1. Nakany anefitra Jesosy nentiny fanahy mba ho alainy Satana fanahy, alainy devoly fanahy nefa tsy azony. Ny devoly no maka fanahy antsika. Zay mahatonga antsika mila mitandrina rehefa manao ny ivavaka iny. Ivavaka iny amin'ny teny Hebreo dia hoe aza mitondra anay amin'ny fitsapana. Aza mitondra anay amin'ny fitsapana. Fa ny olona no nanova ny Baiboly, nanova ny tenin'Andriamanitra. Ka mila mitandrina mafy isika. Satria eto amin'ny Jakoba 1:7 dia manamafy an'ilay teny nambarako teo. Jereko ny teny ho vakiako amin'ala Jesosy Tompo hoe raha misy alay-panahy, aoka izy tsy teny hoe Andriamanitra no maka fanahy. Hatreo aloha, hitanareo zany? Raha misy zany olona alay-panahy,
dia oka zany tsy teny isika hoe Andriamanitra maka fanahy. Tena fahotana zany raha vao miteny izany tsika. De hoy ny ten'Andriamanitra tokony ny teny hoe fa tsy azony ratsy alay mpanahy Andriamanitra. Hitanareo zany? Fa tsy azony ratsy alay mpanahy Andriamanitra. Ny ratsy zany no maka fanahy. Sotra fanahy masina isika. Fa tsy azony ratsy alay mpanahy Andriamanitra. Zay le tetika nataon'ny devoly tamin'izy hoe aka fanahin Jesosy tany amin'ny Matthieu 4 tamin' Jesosy izy efa vita batisa dia nety fanatan'ny efitra alohany ianao asa an'Andriamanitra. Dia ety ny ten'Andriamanitra manambara hoe fa tsy azony ratsy alay mpanahy Andriamanitra satria tsy mba maka fanahy olona. Tanareo zany? Amen. Tsy mba maka fanahy olona Andriamanitra. I Jakoba rahalahin Jesosy amin'ny nofo no miteny eto. Za raha ohatra ka mare an'le teny hoe rahalahin Jesosy Jakoba, rahalahin Jesosy zao de za akoatran'ny hoe sadaikatra. Soroko aminareo. Satria ny antony Jesosy dia Andriamanitra fanahy. Marina fa napetrak'Andriamanitra tao anaty kibon'i Maria, fanahy masina no tao anaty kibon'i Maria. Zany hoe tena hoe boribory mihitsy zany izy anaty kibon'i Maria, tsy voakasika mihitsy satria fanahin-dray. Fanahin-dray. Na de hoe nisy zaza teo ary nani Jesosy tonga Jakoba sotr'izany tsy raisany mihitsy hoe demi frère na ohatr'izany. Fa Jesosy dia Andriamanitra. Maria nindramin'Andriamanitra fotsiny nipetrahany Jesosy. Atao hoe reny Jesosy. Fa Jesosy dia Andriamanitra. Andriamanitra Jesosy. Eto Jakoba raha miteny, raha afaka mamaky an'ity baiboly ity ianao itony tantaran'i Jakoba, fa Jakoba dia izy rehefa miteny any Tompo izy miteny an'i Jesosy izy tsy miteny mihitsy hoe rahalahiko. Satria fanta fa Jesosy eka Andriamanitra. Na izy ara tena hoe tsy mahateny an'izany. Jerevy ten'Andriamanitra eo amin'ny 1 vakiantsika Jakoba 1. Hoy Jakoba, i Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo no mamangy ny foko 12 monina any am-pielezana. Amen. Hitanareo zany? Hoy izy hoe i Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Hitanareo zany? Mpanompon'Andriamanitra izy zany ary koa mpanompo Jesosy Kristy Tompo. Fa tsy miteny hoe Jakoba rahalahin Jesosy. Satria fanta fa Andriamanitra Jesosy. Fanta fa Andriamanitra Jesosy. Ry havana, raha efa niona tamin'ny Tompo ianao raha ohatra nisy fagagana tamin'ny fiainanao dia tena miova ianao, matahotra ny Andriamanitra io ianao. Za nahita fahazavany Tompo tao aorianan'iny na koa tamin'ny zanareny feony dia tena niova tanteraka 100%, mihoatra 100% mihitsy ary. Satria tena hoe mare an'Andriamanitra miteny ary koa mahita ny fahalebiazany dia tena mampiova, tsy tahaka ny teo aloha intsony ianao. Lasa olona hafahafa ianao. Lasa olona hafahafa ianao. Tsy aty ambony tany intsony indraindray ianao na mandeha hivoaka ary ninina ataonao. Fa tena matahotra mafy an'io Andriamanitra lanitra io, Andriamanitra ny tany sy izao rehetra izao hitantsika izao. Lehibe tsy azontsika refesina io Andriamanitra io ary mampiorohoro io Andriamanitra io. Ary izy tsy mivazivazy amintsika tompoko. Tsy mivazivazy amintsika izy. Jereva i Jakoba eto tena mampitandrina izy zany, manazava amintsika izy ny amin'ny hoe Andriamanitra tsy maka fanahy. Hitanareo zany? Niaraka tamin'i Jesosy izy, tamin'i Jesosy tety ambonin'ny tany. Fantany tsara fa Andriamanitra tsy maka fanahy. Tsy maka fanahy Andriamanitra ary tsy azony ratsy alay mpanahy koa Andriamanitra. Engane ka hiova ny fivavahanao manomboka zao rehefa manao an'iny hoe raha naiza any an-danitra iny ianao. Engane tompoko. Fa anjaranao raha ohatra ka tsy hiova ianao. Fa mazava tsara ny ten'Andriamanitra hoe fa tsy azony ratsy alay mpanahy Andriamanitra sady tsy mba maka fanahy olona. Amen. Fa samy alay mpanahy ny olona raha tarihiny filany sy mety fitahiny. Tanareo zany? Ny olona ihany, isika olombelona ihany
raha ohatra isika ka tarian'ny filantsika dia tsika ihany no voafitaka. Voafitaka dia azon'ny Satana isika satria Satana no maka fanahy. Izy no maka fanahy. Mila isika mitandrina mafy dia mafy. Ary ny filana, hoy ny ten'Andriamanitra, rehefa torotoronina dia miteraka ota. Hitanareo izany? Raha vao manomboka hoe ay, ohatrohatr'izao tiako atao. Raha vao iny filantsika iny, raha vao manomboka iny torotoroina dia miteraka ota. Zay le izy. Tsy maka fanahy tompoko Andriamanitra. Tsy maka fanahy Andriamanitra. Fa mizaha toetra Andriamanitra. Mizaha toetra antsika izy. Hoe hatraiza no anarahantsika azy. Hatraiza no ankatoavantsika an'Andriamanitra. Dia hoy ny tenin'ny Tompo 5:10. Ary ny filana rehetra torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehetra tanteraka dia miteraka fahafatesana. Amen. Io mampatahotra io. Zay le izy. Rehefa tanteraka ilay filantsika olombelona, rehefa voatorotorona iny voatorotoronina iny dia miteraka ota. Lasa mpanoty tsika amin'izay. Dia vita iny dia mitohy dia lasa miteraka fahafatesana. Eo le maty ara-panahy. Maty ara-panahy. Be dia be ny olona tsy mety miala amin'ny fahotany satria mieritreritra hoe tsy ho faty. Nefa maty mandehandeha. Be dia be ny olona aty ambony tany fa maty. Any amin'ny elo ny fanahy. Ry havana, ao anatin'ny délivrance no ahafantarana an'izany. Ary ny tompo koa efa nampahafantatra koa moa ny tompo izany avy amin'ny alalan'ny mpanompony. Ry havana, zava-dozany anatin'ny délivrance fanahin'olona voafatotra any amin'ny elo. Any amin'ny elo. Asaina mihitsy rehefa avalo endana ilay vofanahiny. Maro ny témoignage, maro. Asaina mihitsy hoe endana ilay any amin'ny elo fanahiny dia mandahy mihitsy. Mandahy mihitsy Satana, tsoany, tsy mety handeha mihitsy izy. Dia tena hoe terena, alay vofanahiny. Ry havana, na mbola velona raha isika ka misy ota ao dia tsy tsika tsony ao anatintsika. Fa fanahintsika iny tsoahany fahavalo dia afatony any amin'ny elo dia izy no manjaka ao. Zay no mahatonga antsika mahita olona indraindray ohatra hoe olona mpisotro toaka be dia tena misotro toaka foana. Misotro toaka foana satria ilay devoly ao anatiny no manapotika an'ilay olona. Mampalahelo anie izany. Aoka tsika nanam-pitié alahelo olona. Eo ihany koa hoe mifoka sigara. Tsy mitsahatra mihitsy. Tsy mitsahatra mihitsy. Aty aminay ity izao dia mangatsiaka be izao aty ary misy la neige. Androany ako dia nahita mihitsy olona anankiray ampatsivy fanahy masina eto. Témoignage fohy izany satria zavatra tsy nieritreritra hoe ao ambarako. Nandesa izay sy ny ramosehako dia anaty fiara dia mahita zako ramatoa eo an-devant varavarany mifoka sigara. Nefany la neige ety aminay ity ny andro mangatsiaka. Ry havana, voafatotry sigara izany. Satria maro zany ny olona rehefa ohatra ka mifoka sigara dia avoaka kely satria fermé mantsy varavarankely amin'ilay hatsiaka, misy ilay chauffage dia mivoaka kely eo ivelany na dia mangatsiaka ary mifoka sigara. Voafatotry ny sigara. Voafatotry Satana. Ry havana, tena zava-dozana izany. Misy ihany koa indraindray mivoaka fotsiny ny loha amin'ny varavarankely. Foka sigara dia miditra avy eo. Mba hoe tsy ao an-trano ilay fofona. Ry havana izany raha misy ihany no fofona ao an-trano. Misy ihany. Voafatotry ny ota. Voafatotry ny ota. Ry havana, mila antsika mitandrina mafy dia mafy. Fa Andriamanitra tsy maka fanahy antsika tompoko. Mizaha toetra antsika Andriamanitra. Hoe hatraiza no anarahantsika azy. Hatraiza no ankatoavantsika azy. Fa Andriamanitra dia be fitiavana. 5:40. Aza mety ho fitahina ianareo, ry rahalahy, ry rahavavy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra
dia avy any ambony, midina avy amin'ny rainy ny fahazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloky ny fivadiana. Amen. Hitanareo izany? Misy mihitsy mahitsy anjery ny verse. Fa tsapanao ve, fantatrao ve ny tena dikan'ilay ten'Andriamanitra aminao, amin'ny fiainanao? Fantatrao ve, raisinao ve le ten'Andriamanitra le hainao tsenjery io amin'ny fiainanao, amin'ny tenanao? Voaraina tokoa ve le zava-tsoa avy amin'Andriamanitra, le fanomezana tanteraka rehetra, satria avy amin'Andriamanitra ny fanomezana tanteraka rehetra, tsy avy amin'olombelona. Tena hoe voarainao ve izany? Anananao ve izany? Tsika zao nibebaka zao tsika teo. Dia niteny mpanompon'Andriamanitra hoe rehefa mahatsapa vovela heloka ianao, ohatrohatr'izay nambarany mba tsy ho diso mantsy, dia androaka devoly amin'izay tsika. Ry havana, tena nahatsapa marina ve ianao? Tena nahavoaroaka devoly marina ve ianao? Satria fanomezan-tsoa dia avy amin'Andriamanitra. Fanomezan-tsoa rehetra hoy ten'Andriamanitra. Fanomezan-tsoa tanteraka zany tena hoe tanteraka zany rehetra dia avy any ambony, midina avy amin'ny rainy fahazavana. Izy le rainy fahazavana, izy rery ihany, izy rery ihany. Ary epiny ten'Andriamanitra hoe izay tsy misy fiovaovana, tsisy fiovaovana Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra, isika no miovaova. Dia ambara koa ten'Andriamanitra hoe na aloky ny fivadiana. Andriamanitra tsy misy aloka na dia teboka mainty ara tsitsy amin'Andriamanitra zany. Ary Andriamanitra tsy mivadika, Andriamanitra. Satana no mivadika. Isika dia mila mitandrina fa raha mbola mankatoan'ny fahavalo isika, dia tadidiko tsara fa elo, any amin'ny elo no iafarantsika. Any amin'ny elo, izay ny anazy ny tetikany. Raha mbola misy zavatra ny amintsika, dia voafatotra isika. Mbola any amin'ny elo fanahintsika. Ry havana, tsy haiko fa tena tia ny fanahy masina ampitandremina be tsika androany. Tia ny ampitandremana tsika ny amin'ny elo sy ny fanahintsika mba tsy ho voafatotra isika. Satria be dia be ny fanahy any amin'ny prison, any amin'ny elo. Amin'izao za miteny izao, be dia be. Betsaka ny olona voafatotra any, voahidy any, anaty prison any amin'ny elo. So sanatrika any ny fanahinao. Raha mbola misy zavatra any Satana na Lucifera ao amintsika, dia any ny fanahintsika, any. Izy no manana ny autorité amin'ny fiainantsika. Mila mitandrina isika, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Andika 8:10. Fa tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho isika no santatry ny zavatra noforoniny. Amen. Hitanareo zany? Jesosy ilay fahamarinana. Isika rehefa ao amin'ny Jesosy dia teraka tamin'ny fahamarinana. Izy ilay teny fahamarinana. Zao teny ambara fanamasina zao. Jesosy io teny ambara io. Jesosy Kristy avy a Nazareta io teny ambara io. Izy io. Aoka hitory ny fiavian'i Jesosy isika. Aoka hitory ny famonjena isika. Aoka tsy hitory prosperité isika. Aoka tsy hitory zavatra ny tany isika izay mitory. Foka hitory an Jesosy. Hoe ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Izy ilay fahamarinana. Izy ilay teny tonga nofo. Izy ilay any an-danitra. Ary koa eo amintsika, isika izay mankatoa azy. 9:10. Fantaro izao ry rahalahy, ry rahavavy malalako. Aoka ny olona rehetra alady hiaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra. Amen. Hatreo aloha. Aoka zany ho fatatsika tsiraray avy. Aoka tsika tena hiova tanteraka mihitsy aloha tsika. Inona moa no fomba ho ataontsika? Inona zany tokony hovantsika zany? Aoka ny olona rehetra alady hiaino. Aoka isika tena hiaino tsara zany tenin'Andriamanitra. Hiaino tsara ny tenin'Andriamanitra. Hiaino tsara ny tenin'Andriamanitra. Ankatoa an Jesosy. Tena hoe ahafantatra tsara ny tiany ambara amintsika. Alady hiaino. Ho malay miteny. Ry havana, tandremo ny vavantsika. Aza maika miteny, fa ny teny avoaka ny vavantsika
io no anamarinana antsika ary io ihany koa no averentsika. Itsarana antsika anie io. Ny teny rehetra amin'ny ten'Andriamanitra mihitsy zany ny teny rehetra avoaka amin'ny vavantsika dia io ihany no itsarana antsika. Io no itsarana antsika io. Aoka itsika hitandrina mafy. Aza manaikinaiky foana zavatra tsy mety. Arao ny tompo. Aza mankasitraka intsony ota. Na mihaino olona ara ianao, fantatrao hoe misy tsy mety eo dia aza mamaly. Fa raha vao manao hoe hieny ianao dia efa voasoratra Satana zay. Hiampangana ianao. Hiampangana ianao. Mila mitandrina mafy isika. Raha ianao hoe tsy mety ilay fitenin'ilay olona miresaka aminao na eo alohanao na amin'ny telefônina na olona marobe enonao miteny, idio ny vavanao mba tsy hanotanao. Mila mitandrina isika amin'ilay malay miteny. Aoka andinika zavatra avoaka vavantsika isika. Aza manaiky ho voafandrika anaiky zavatra tsy mety anatrehan'i Jesosy. Fa i Satana satria izy le lohany, anatin'ny lohany amin'ny anankitelo satria anankitelo zareo. Dia Belzeboba, Losifera, Satana reo ny lohany. Fa i Satana dia mamitaka ary miandry eo akaikintsika izy, na dia tsy afaka mikasika antsika raha izy, miandry hoe hiteniteny foana io na hoe anaiky io ary azan-teny zany dia efa miampangatsiaka any an-danitra izy. Ry havana mitandrema tompo. Aoka tsika hibebaka foana amin'Andriamanitra. Satria ho avy Jesosy, ho avy anie Jesosy, ho avy Jesosy. Dia hoy ny hoe ten'Andriamanitra hoe ho malaiko tezitra. Io le fahatezerana io dia tena mafy mihitsy amin'ny zanak'olombelona. Aoka isika hiaro mihitsy ny fontsika mba tsy ho tezitra. Aoka isika hiaro ny fontsika mba tsy ho tezitra. Tsy moramora mihitsy ny fahatezerana. Hitanareo vao tamin'ny herinandro lasa teo nandeha niantsena izahako niaraka tamin'ny zanak'olahy anaty fiara zany. Dia ny aty moa zany ny andro ratsy be zany ny andro aty. Dia efa reraka zany ahako dia izaho zany no nitondra zany fa tsy le zanak'olahy, izaho zany no nitondra fiara. Dia izy zany teo akaikiko. Dia nono avy eo zany efa niteny taminay zany hitondra fiara ianao dia ozy izy. Dia netiko zany ny fiara zany dia le andro koa moa ratsiratsy teo. Dia nono avy eo no tonga teo amin'ilay magasin zany dia efa vita zany ny course teo. Dia hivoaka zany zay. Hivoaka le izaho le migare zany dia hivoaka zany ny fiara. Izaho zany hivoaka zany hanao marche arrière zany zahako dia hitako nisy ramatoa anankiray hivoaka koa izy hanao marche arrière koa izy zany amin'ilay alavidavitra kely misy anahako. Izany hoe izaho zany mivoaka efa engagé zany manao marche arrière dia izy hivoaka dia tsy maintsy nijanona zany satria ohatra ka hoe mbola nahembotro ny fiara dia ho voadonany ahy zany. Dia eo le fo. Hitanareo zay mila zany amin'ny fahatezerana mila mitandrina isika. Dia tezitra zany. Fa tsy nasika be takin'iny akory fa hoe tezitra kely zany dia vedosika ozy mantsy le zanako. Jerevo le ramatoa mihembotra nefa za efa mihembotra eto tokony izay izy dia le zanako tsy niteny misy zanak'olahy mangina izy eo akaiky eo. Dia hoe dia zaho tokony izy tokony miandry le ramatoa zay vao mandeha nefa zaho efa mivoaka aloha. Zay le fahatezerana mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Dia ve ozy zanak'iraha hoe tsy hitako izy zany satria zany izy tsy nijery zany tsy hitako izy. Dia ny avy eo dia nifona tamin'ny tompo aho. Fona tamin'ny tompo satria zavatra kely foana ho eo dia mandria vavaloantsika. Dia ny avy eo moa zavatra nataoko niembotra ako dia navelako mihitsy izy nandeha toa izay le izy satria tsy tadidiko firy. Ka izay le izy mila mitandrina zany isika tena hoe mila mitandrina amin'ny fontsika mora tezitra. Ry havana zavatra kely foana mandria vavaloantsika. Dia ny fona amin'ny tompo izany hoe tsy miandry fotoana hifonana koa. Fa teo ihany anaty fiara dia efa nangataka amin'ny tompo hoe mifona. Tsy hoe akory hoe andeha higare dia hoe tonga dia handohalika hivavaka tsy ihany anie le izy. Fa amin'ny fotoana eo ihany tsapanao hoe diso ianao. Hoe na dia hoe tezitra eo dia eo tonga dia mifona Jesosy mifona aminao Ilaiko tezitra. Tokony ho malaintsika zany vao tezitra. Tena hoe kamo zany tsika zany mba tsy ho tezitra zany. Mila miezaka mafy isika izany. Mila miezaka mafy zany isika. Ry havana, 5 toy izantsika. Fa ny fahatezeran'ny olona dia tsy ahefana ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Amen. Zay mihitsy.
Ny fahatezerana dia tsy ahefana ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Raha ohatra zao za teo amin'ilay témoignage nataoko teo, raha nijanona ako de nivoaka ako de nakelekely le ramatoa aho de nimenomenona teo. Zany ve mpanompon'Andriamanitra? Zany ve mpanompon'Andriamanitra? Ry havana, mila tsika malaiko tezitra. Mila tsika mahay mifona ihany koa amin'ny Tompo. Tena mila isika tena hoe mangataka mafy amin'ny Tompo, azahoantsika fahendrena araka amin'ny andiny 5 mba ahaitsika ilamina foana antsika anatrehany Andriamanitra. Mba tsy ho tezitezitra amin'ny zavatra kely foana, ary zavatra misy amin'izao aty aminay aty tena hoe le atmosfera dia ny olona zany eny amin'ny olona mitondra fiara na eny an-dalana de tena hoe hita mihitsy hoe feno fanahiana zany. Ary misy kosa zany olona tena hoe masika mitondra fiara satria ny antony efa mahay manomboka be dia be zavatra miseho aty ampitan-dranomasina. Miasa loha be loatra ny olona zany ka mila mitandrina mafy de mafy zany isika. N'aiza n'aiza misy antsika na ny Madagasikara koa ary satria miova zavatra rehetra eran-tany. Mila mitandrina zany isika eo anatrehan'ny Tompo. Satria ny fahatezerana dia tsy ahefana ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Koa ario ny fahalotona rehetra. Hitanareo zany? Anaty fahalotona zany io fahatezerana io. Anatin'ny loto io. Mila ariantsika io. Efa niteny ten'Andriamanitra hoe aza tratry ny masoandro miletika amin'ny fahatezeranao. Afaka tezitra tsika zany fa tsy azo ataontsika zany mandeha hoe alavitra be. Zay, tsy azo ataontsika hoe hitarina lavitra be ny fahatezerana. Ary mila tsika tena hoe madio am-po, madio am-po. Raha ohatra ka tezitra tam'le olona aho, tsy akory hoe tezitra hoe mankahala, mila mitandrina isika. Satria misy ny olona tena hoe analako mihitsy iny, tsy tiako mihitsy iny. Mpirahalahy, mpirahavavy, mpiraitam-po, mpihavana tena lasa mifankahala mihitsy, mifamono mihitsy noho ny fahatezerana. Ry havana, fahatezerana roa no misy. Ray tena hoe anatin'ny fankahalana famonoana olona, tsy te hita le olona mihitsy ray anatin'ny fahatezerana mandalo. Tezitra kely de zay. Mila isika manana zay toetra hoe tezitra kely tonga dia mifona am' Jesosy dia vita hatreo, vita tanteraka hatreo. Vita tanteraka hatreo. Mila mitandrina mafy isika satria zay le fo zay. Zay le fontsika zay. Ary tsy avitantsika na inona na inona izany araka ten'Andriamanitra. Tsy avitantsika zany azafady, tsy avitantsika zany tsy ahefana ny fahamarinana araka an'Andriamanitra zany izay fahatezerana izay. Koa ario ny fahalotona rehetra sy ny faharatsiana tafahoatra. Hitanareo zany? Tsy maintsy manary isika ny fahalotona rehetra. Rehetra hoy ny ten'Andriamanitra. Tsisy tazomintsika izany. Hoe zao kosa mba tiako, mbola tiako tazoma. Ry havana, tsy tahaka izany am' Jesosy. Rehefa tsy mety de tsy mety, rehefa maloto de maloto, rehefa diso de diso. De ariana avokoa zany. Ariana avokoa. De araka ten'Andriamanitra koa hoe sy ny faharatsiana tafahoatra. Ry havana, mila miala isika amin'ny faharatsiana. Mila miala amin'ny faharatsiana tafahoatra. Mila ariana avokoa izany rehetra izany. Hitanareo, tsika anie mahafantatra hoe ratsy zao e. Zay anie no mampaeo antsika zanak'olombelona e. Fantatsika fa ratsy le zavatra, fantatsika fa tsy mety nefa mbola tazomina ihany. Ry havana, afo be anie no vantanina raha tsy miala amin'io e. Afo be. Afo be. De ny mbola mamindra fo Jesosy dia miova. Miova aingana dia aingana satria ho avy Jesosy. Andiny faha 120. Ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenin'ambolena ao aminareo izay mahavonjy ny fanahinareo. Amen. Hitanareo zany? Ny tenin'ambolena dia Jesosy izany. Jesosy, rehefa ao amintsika Jesosy dia efa ao anatintsika zany izy, de tena hoe voavoly ao anatintsika zany ny Tompo ao anatin'ny fontsika. Anatin'ny fontsika izy no mandray ny teritoiran'ny tenantsika, ny fanahintsika. De tena tokony tena hoe anana toetran'i Jesosy mihitsy. Feno fitiavana ary tena hoe mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo, mandefitra. Mila fandeferana. Mahay mandefitra araka ny teny nomeny teo.
ao amin'ny bokin'ny Filipiana. Mila manana fandeferana isika amin'ny zavatra rehetra. Ry havana, izay le toetra ny tompo zay. Satria izany no mahavonjy ny fanahintsika, idirantsika any an-danitra. Fahasambarana anie izany e. 2:20. Fa aoka ho mpakatoa ny teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Zay le teny vakintsika teo. Aoka tsika tena akatoa mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Akatoa ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa le mankatoa? Mankatoa zay tenenin'ny tompo. Zany hoe rehefa miteny izy hoe zao dia raha. Ohatra antsika ao an-tokantrano ihany. Ohatra antsika tamintsika mbola kely. Misy ny tsy hitezana ray aman-dreny, misy ny tezana ray aman-dreny. Tamintsika mbola kely dia zay tenenin'olona amintsika dia rahantsika. Tamintsika mbola kely hoy aho. Raha vao mandatsika dia bedy. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mila antsika mankatoa tamintsika mbola kely, le mbola tsy mandà zany. Alaivy zavatra dia mandeha. Tompo. Alaivy dia atao. Mandehana mankany magasin dia mandeha. Zay no ilain'i Jesosy amintsika. Zay no ilainy amintsika, mankatoa ny teny toy ny zaza. Mazava ny tenin'Andriamanitra e. Mazava be mihitsy ny tenin'ny tompo. Araka ny tenin'ny tompo ihany hoe raha tsy miova toy zazakely ianareo dia tsy tafiditra fanjakan'ny lanitra mihitsy. Ry havana, reraka ny nofontsika fa ny fanahy tsy mba reraka. Satria mankatoa ny tompo isika rehefa tena mijoro tsara antsika dia ahita fahalehibiazan'i Jesosy. Mila mankatoa azy. Mila mankatoa azy. Zay teny zay tena tenen'ny tompo zay ao amin'ny toby, aminay koa. Tenen'ny tompo aminay zay mila mankatoa azy. Rehefa miteny Jesosy tsy zaka mihitsy rehefa ohatra ka mareny feoany. Ary tena miteny zay mila mankatoa azy. Mila mankatoa. Mila mankatoa ny tompo isika tsiraray avy raha te hiditra any an-danitra. Raha te hiditra any an-danitra. Dia hoy ten'Andriamanitra fa aoka ho mpakatoa ny teny ianareo fa aza miainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Amen. Zay le izy. Mamita tena isika. Isika ihany vao fitaka. Andriamanitra anie tsy maninona e. Fa isika mamitaka ny tenantsika dia ho very isika. Ho very any amin'ny elo isika. Fa Andriamanitra tsy maninona mihitsy. Okitsika tena hitandrina mafy dia mafy. Fa raha misy mpiainy teny 2:20 nefa tsy mankatoa azy dia toy ny olona mizany tarehiny eo amin'ny fitaratra fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adinony ny tarehiny. Amen. Zava-doza zany tompo. Tsika efa nahita fitaratra daholo tsika tsiraray avy. Isika ve rehefa mijery fitaratra dia tsy mahatadidy hoe zao ny tarehako. Zany ange tian'Andriamanitra ambara eto hoe mijery fitaratra isika dia manadino ny tarehintsika hoe ohatr'izao ny tehizaty. Ry havana, tena mila mitandrina mafy dia mafy isika. Mila mitandrina isika satria tena hoe fa raha misy mpiaino ny tenin'Andriamanitra zany io nefa tsy mankatoa azy dia toy ny olona mizany tarehiny eo amin'ny fitaratra fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adino ny tarehiny. Ry havana, ho very ny olona zay toy izany. Ho very tanteraka. Aoka isika atadidy mihitsy ny tarehantsika. Ary tena atadidy koa zany ny tenin'Andriamanitra. Aoka ho tadiditsika foana ny tenin'ny tompo amin'ny fiainantsika. Aoka isika tena ankatoa an'Andriamanitra, anajan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika manontolo. 2:20 fa izay mandinika ny lalàna tanteraka, ny lalàna ny fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy mpiaino manadino fa mankatoa izany amin'ny asany dia ho sambatra amin'ny fampiarana azy io olona io. Amen. Ry havana, ny lalàna dia Jesosy ihany satria izy ihany koa ny didy. Araka ny teny tompo hoe tsy tonga aho handrava ny lalàna fa hanatanteraka. Tokony isika tena ankatoa tanteraka ny lalàna ny didy dia i Jesosy izany. Izy rery ihany. Izy ihany ny ity baiboly ity. Izy ity tenin'Andriamanitra ity. Izy io tenin'Andriamanitra io. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Raha manadino isika ny baiko ny tompo rehetra dia toy ny tsy mahafantatra ny mombantsika isika.
tsy mahafantatra momba antsika isika. Tahaka ny olona antanina hoe iza ny anaranao dia tsy mahafantatra. Raha manadino antsika zany ny tenin'Andriamanitra, ny tian'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika. Tokony hakatohan'Andriamanitra isika. Tokony hakatoha azy isika. Andiny faina amby roapolo. Raha misy mihevitena ho mpivavaka nefa tsy mahafehy ny lelany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahazan'olona izany. Amen. Hatreo aloha hitanareo zany. Raha misy zany miteny le olona hoe mpivavaka ahako nefa tsy mahafehy ny lelany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahazan'olona izany. Amen. Ny tompo dia tena mampitandrina antsika mihitsy amin'io vavantsika io. Io vavantsika io. Inona no ampiasaintsika ny vavantsika io? Maro be ny olona mila sitraka aman'olona. Vao nanao video ako, vao omaly angambany izy iny. Mialatsiny ohatra ka tsy tadidiko. Satria raha mila sitraka aman'olona isika dia afo be no vatantsika. Ny fitentsika vavantsika io aza mitady olona iresahana mba hoe ampafalifaly olona dia lasa miteniteny foana isika. So dia hoe ho halan'le olona. Na havanao io, na namanao io, na iza na iza io. Aza mitady manamary tena amin'le olona ary koa hiainao zavatra tokony tsy henoina dia miteniteny foana eo tsika dia mamita tena isika. Ry havana, arovy ny lelanao, arovy ny vavanao. Rehefa tsisy ambara dia mandehana mivavaka, mandehana mamaky baiboly, ianaro ny tenin'Andriamanitra, nameno hira fivavahana, manaova louange. Ry havana, be zavatra atao. Mandehana mandeha mitory aman'olona. Malalaka nareo any Madagasikara mandeha mitory an Jesosy. Rehefa tena mivavaka ianao, mitory an Jesosy. Fa aza mandany fotoana miteniteny foana. Rehefa tsisy resahana dia aleo mangina. Aleo mangina. Mila mitandritsika amin'ny lelantsika satria manjary mamitaka ny fonitsika isika. Mamitaka ny fonitsika isika. Dia zava-poana ny fivavahantsika raha ohatra ka manao an'izany isika. Zava-poana. Tsy raisy ny tompo mihitsy ny vavakantsika. Avy ny fosa ve isika? Avy ny teniteny foana isika dia hoe hivavaka Andriamanitra tiako. Iainao antsika ve ny tompo? Tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra. Tsy mihaino ny mpanota Andriamanitra. Raha minia isika hifosa foana, hiresaka foana, teniteny foana dia tsy mihaino antsika Andriamanitra, tsy mihaino antsika izy. Mila isika mitandrina amin'ny vavantsika. Mila mitandrina isika ny amin'ny lelantsika io. Efa ny amin'ny témoignage ihany ny zavatra naseho an'ny tompo tampoko ny amin'ny lela. Tena hoe zavatra amin'ny lelantsika io, ny amin'ny devoly amin'io lela io, tena zavatra marikoriko mihitsy. Okanao nitady video dia afaka henoinao. Andimy fito amby roapolo. Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrin'Andriamanitra iray. Ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany ary ny miaro ny tena tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Amen. Hitanareo izany. Zay zany no fivavahana tena hoe madio sady tsy misy loto eo anatrin'Andriamanitra iray. Diany mamangy ny kamboty, mamangy ny kamboty. Mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany. Amin'ny fahoriany ary zay sara ny toyany ary ny miaro ny tena tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Amen. Hitanareo izany. Miaro ny tena. So azy dia mieritreritra hoe ay andeha hamangy ny kamboty aho zany dia koa zany sy ny mpitondra tena dia avy eo nefa tonga any dia hoe hitanareo ilay ohatr'izao, hitanareo ohatr'izao. Ry havana mitandrema tompo. Mitandrema tompo. Manao an'izay ho an'ny tompo ianao ampitiavana ary tsisy amin'ny fijerevana ratsy eo hoe dia ohatr'izao ve na mikritika ve na ohatr'izany, tsy azo atao izany fa miaro ny tenanao mba tsisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Miala amin'ny ratsy rehetra tompoko araka ten'Andriamanitra hoe ario ny fahalotona rehe
mandrafitra ny fahalotona rehetra sy ny faharatsiana tafahoatra. Mila antsika tena mitandrina mafy mihitsy. Ry havana, tsoroko aminareo tsara, za tsy mba manana fotoana hoe resahana firy zany. Tena tsoroko aminareo zany. Tsy mba manana fotoana resahana firy zany ahako. Tena mampahery anareo ahako, mila reo tena hoe mijoro tsara. Na amin'ny mamako ary, na amin'ny mpiray-tam-po amiko ary. Teo aloha za tena presaka indrindra amin'ny telefônina. Fakahita foana amin'ny mpiray-tam-po, amin'ny reniko teraka anahy. Zareo mety miheno koa zareo indraindray amin'ny vidéo. Tena hoe isaky ny week-end zay aty, satria aty ny mamako, aty koa ny rahavaviko koa, misy rahavaviko koa aty maromaro zay aty a. De zay aty a Belzika zany de tena hoe fakahita. De manao fety miaraka misakafo, miaraka amin'ny ankizy. De tena hoe zay foana ny fiainanay teo aloha. Tiako ny fianakaviako a, fa no nefa tena nanaraka ny tompo a, de fantazareo tsara fa tena hoe mifantoka be eo amin'ny tompo a, de tsisy fotoana firy intsony amin'ny zavatry ny tany. Zao tontolo zao. Zao tontolo zao. Indraindray misy hoe anatin'ny ray volana tsy mahay telefônina mihitsy ahako. Satria ny antony efa niteny tamin'izy ireo ahako, fantatr'izy ireo tsara mihitsy koa. Fa hoe tsisy fotoana firy intsony iresahako. De fantatr'izy ireo. Indraindray mamako miantso amin'ny telefônina, de mametraka mesazy izy hoe tsy zavatra firy ozy izy a, fa rehefa libra ianao afaka miantso anahy. Fa fantatro fa amin'ny asan'Andriamanitra ianao. Tanareo? Zay le izy. De rehefa libra ako no miantso azy. Satria ohatra ka miantso izy a, de ohatra ka tsy mametraka mesazy de miasa loha ako satria fa lehibe izy. De izy ke mametranao mesazy ohatra zavatra tena hoe urgent. De mametraka mesazy izy hoe tsy zavatra nininna fa aza miasa loha, ohatr'izay zavatra ambarana indray hoe tsisy nininna fa niantso kely fotsiny mba nanontany ahoana nareo ao. Tanareo zay? Satria fantany fa be de be ilay fifantohako amin'ny Jesosy. Hafa ny teo aloha. Hafa ny teo aloha, adiny iray telefônina, indraindray raha manao vidéo mihitsy za sy ny zandriko. Tamin'ny ray fotoana hoe Skype, tamin'ny ray fotoana reny amin'ny Skype. De alefa ny vidéo ana Skype, le na aty an-tranoko izy any an-tranony. Fa mety mantsy zay. De na mandro sakafo de eo ny vidéo, de mahita ny ankizy mandalo, mahita fianakaviana eo. Zay ny fiainako teo aloha. Zay ny teo aloha. Ry havana, aoka tsika tsy handany fotoana intsony amin'izao tontolo izao. Zavatry ny tany, aoka hifantoka amin'ny Jesosy. Aoka hifantoka amin'ny Jesosy. Tsy hoe koa miady fianakavianao ianao hoe ay tena tsy tiany fianakavianao kosa ianao zany raha izanao zany tsy hany mihitsy, tsy hany mihitsy. Efa ho avy Jesosy. Hitondra azy ireo any amin'ny tompony ataontsika. Fa tsy handany fotoana anao ny tsy fanao intsony. Betsaka ny fanaovonjena. Betsaka ny asa omen'ny tompo anao re tena vonina ianao. Tena vonina ianao. Ny anaty telefônako de birao. Birao ny telefônako. Anaovako isan'Andriamanitra. Ao ny amaliko ny ankonako rehefa nivela indraindray, fa ao amin'ny telefônina tena hoe birao. Ny ordiko toy izany. Ry havana aoka tsika tena hoe ho an'ny tompo ny fiainantsika. Ho an'ny tompo. Iresaka inona amin'ny telefônina? Inona no resahanao amin'ny telefônina? Raha vao mihoatra dia mahaiza miaro ny lelanao. Mahaiza miaro ny lelanao. Mila mitandrina mafy de mafy isika. Vita ny resaka amin'ny zava-dehibe de mahaiza mijanona. Mahaiza mijanona. Mahaiza mijoro. Mijoroa. Mijoroa. Raha te hiditra any an-danitra de mila mijoro ianao. Fa tsy hoe ay tena tezitra amiko angamba niny rahavaviko iny, iny anabaviko iny satria tsy niteny ohatr'izao taminazy ako, tena tsy mety zay. Ry havana. Mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Aza mila sitraka aman'olona fa oka amin'ny tompontsika mila sitraka. Fa ho tafiditra any an-danitra. Oka amin'ny tompontsika mila sitraka fa tsy amin'ny olombelona. Fa raha olombelona ilaintsika sitraka de very isika. Mila mitandrina mafy de mafy isika. Tiako iaho ny fianakaviako. Tiako ny ankonako. Fa fantatr'izy ireo ny atao trano. Fa rehefa hitokana hivavaka toy izao de efa samy mipetrapetraka daholo. Mila ataonao priorité Jesosy amin'ny fiainanao. Mila ataonao priorité Jesosy amin'ny fiainanao. Mila. Raha tsy izany, tsy ho raisin'ny tompo isika. Tsy ho raisin'ny tompo isika. Ry havana, mijoroa. Mijoroa. Fa ho avy Jesosy anie. Ho avy Jesosy. Izy anie no eo alohantsika araka teny tamin'ny vidéo e. Izy no hitantsika rehefa ho faty isika. Izy.
Tsy afaka mihitsy hoe eo ny mamanao akaikinao, na vadinao akaikinao, na zanakanao akaikinao. De hoe mbola karakara ny zanako ma Jesosy. Tsy afaka isika hiteny izany. Na hoe pasteranay no teo, de tany pasteranay zany no niresaka. Tsy afaka isika hanao an'izany. Na izy nampianatra ohatran'izao, ry havana, tsisy olona azontsika ho kondaniana amin'ny plastika eo. Isika tsirairay avy no handray ny valy kasantsika. Isika tsirairay avy no handray ny valy kasantsika. Ka mijoro. Amboary ny fiteny manomboka an'io. Arovy ny tenantsika amin'ny raty. Arovy Andriamanitra tsy mankafy-panahy, fa mizaha toetrantsika, mizaha toetrantsika ny tompo. Mizaha toetrantsika izy. Ho tafiditra any an-danitra va sa tsia? Ry havana ivavaka isika. Vavaka isika. Angataka amin'ny tompo famindram-po. Na mbola mibebaka ary ianao mbola afaka mibebaka anao avy eo. Angataka amin'ny tompo famindram-po amin'ny teny tonga teo momba ny amin'ny momba vatantsika manontolo, lelantsika sy mombantsika manontolo. Mahaiza mibebaka amin'ny Jesosy, fa na masina hitarika anao ampibebaka anao. Afaka mibebaka anao mandritry ny alina rehefa vita zao fotoana zao. Mitokana mibebaka. Aza miandry eto fa Jesosy mihaino anao n'aiza n'aiza misy anao. Raha ohatra tsy mihaino anao anio fa amin'ny andro hafa de mitokana. Rehefa libra anao de mivavah manokana. Eto amin'ny tompo no momba anao fa mihaino anao ny Jesosy. Mihaino anao Jesosy rehefa tena mibebaka amin'ny fo torotoro tokoa ianao. De miovà. Fa aza hoe mibebaka de hoe rehefa avy eo de vita iny tonga de lasa indray manao resabe ny ambadika any. Tsia. Tsia. Miezà. Tsika ny teny hoe mangataka fahendrena amin'ny tompo. Mangatà fahendrena hanamboarana ianao. De nefa nanamboatra nefa Jesosy de mila koa tsika miezaka ihany koa. Efa nomeny fahendrena de hoe efa mangataka fahendrena zany de mandeha fotsiny io. Tsia tompo. Omeny Jesosy fahendrena fa mila koa tsika manao acte, mila koa tsika tena hoe mandray le fahendrena, mankatoa azy, mampianatra le izy amin'ny fiainantsika. Eo le fahendrena fa mila koa tsika mampiasa ilay izy. Mampiasa zay omeny tompo antsika. Raisy le fahendrena ameny Jesosy dia ampiaro amin'ny tenanao. Aza miandry hoe anovana be Jesosy, mila tsika miova mihitsy tsika koa ny miova e. Tsika mihitsy koa mila miova. Omeny ny fahafahana iovantsika fa itsika mihitsy mila miova. Satria mantsy mieritreritra hoe ay, mpanota moa ko afaka hanao anao fa mpanota foana. Ry havana, ianao ve de manaiky tena hoe ambanisa tana foana? Miala, ario ny falotona rehetra, ario, miala. Ady ne no atrantsika ty ambony tany tompo ke ady. Raha teo any an-danitra tsy maintsy miady. Zay vao tonga any an-danitra. Azakazaka an'ity. Tahaka ny tenin'ny Paoly apôstôly. Azakazaka an'ity. Atody ny fiazakazahana va isika? Atody sa tsia? Samy manana isika tsirairay avy. Samy manana isika tsirairay avy. Aza miandry ny olona eo akaikinao. Aza miandry ny hafa. Miambena foana. Andro aman'alina. Na inona io. Zay ny amazanak'Andriamanitra antsika. Raha vao iresaka amin'olona anao amin'ny telefônina, na resaka amin'olona face à face, de miambina foana. Ny amin'ny lela antsika. Iavana ivavaka isika. Ho anao zay mbola tsy ranan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao, afaka anao mandray azy ho tompo sy mpamonjy fiainanao. Mbola misy ny fotoana ibebahanao. Mbola misy ny fotoana mbola ambany fahasoavana isika zao. Ambany fahasoavana de mbola fahasoavan'Andriamanitra zao fotoana iainantsika izao. Mbola mamindra fo izy. Ka raiso ny tompo ho tompo sy mpamonjy fiainanao. Dia aoka atao batisa amin'ny rano be ianao de anompo an' Jesosy. Anompo azy. Fa tsy hanaonao foana intsony. Satria ho avy ny tompo. Ho anao zay mahatsapa hoe tena hoe niverin-dalana ka hiverina amb Jesosy, anao safidy de mibeba amin'ny tompo. Ianao malala an'izay nataonao. Fa Jesosy iaino anao raha tena vonina marina anao hiverina amb Jesosy. Vavaka isika tompo. Anao anaraka ny vavaka koa izay andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ivavaka isika tompo. Afaka mandoalika ianao amin'ny toerana izay misy ianao. Jesosy io. Indreto izay Jesosy malala naray teny avy aminao Jesosy. Teny mamy Jesosy nampitandremanao anay tompony amin'ny lelanay. Eny tompo, ny amin'ny fizahan-toetra ataonao aminay zanakao koa Jesosy. Ka indreto tompo mbola mamerina fonana aminao Jesosy, mifona tompo amin'ny tsy famendrena rehetra. Jesosy malala misaotra ny amin'ny teny mamy izay nomenao.
Jesosy ireo tompo zanakanao tompona aiza n'aiza misy an'izy ireo izay mbola tsy nandrainao tompo sy mpamonjy ny fiainany. Tompo anio tompo dia tsapany fa ianao no tompony, ianao no mpamonjiny. Ka inoa ny fibebahany Jesosy io, inoa ny fibebahany. Tompo malala o, ity aho Jesosy, mibebaka eo anatrehanao Jesosy. Mahatsapa satria tompo ratsy aho. Ratsy aho Jesosy, ka mangataka ny famindramponao Jesosy. Raisao tompo ho zanakao. Mamela ny heliko anao Jesosy malala o. Ny fahotako izay tsaroko Jesosy hatramin'ny fahazazako hatramin'izao fotoana izao. Tompo malala o, tsapako fa ianao no Andriamanitra. Ka ity aho tompo mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manomboka anio Jesosy. Manomboka anio tompo malala o. Eo anatrehany anjelinao any an-danitra Jesosy io. Tompo malala o, raisiko ianao tompo sy mpamonjy ny fiainako. Ho tompoko, atao anatiko Jesosy, ho mpamonjy ahy. Tompo malala o. Soratany an-danitra ny anarako Jesosy. Fa fao any amin'ny helo tompo ny anarako tompo. Raisao Jesosy io. Raisao isan'ny zanakao Jesosy io. Soraty ao anatin'ny boky fiainanao Jesosy malala o. Mamindra fo amiko. Mamindra fo amiko Jesosy. Anaradianao a Jesosy, anompo anao aho. Anompo anao a Jesosy malala. Eny, ivavaka koa isika izay miverina am Jesosy. Asandrato ivavaka anao amin'ny falorantena izay ho ataonao. Tompo malala o. Indreto izay Jesosy malala o. Palota tsy mendrika. Ratsy zay Jesosy malala o. Efa mpanomponao zay Jesosy malala, zanako Jesosy malala, nefa ny tompo mbola averin-dalana foana. Mamela tompo ny amin'ny toetra anay Jesosy. Ny amin'ny tsy famendrenay Jesosy malala o. Tompo malala o. Mamindra fo aminay tsiraray avy. Mamindra fo aminay tsiraray avy Jesosy io. Trinao mpamindra fo, no mpamela heloka Jesosy io. Tompo malala o. Ity aho tompo anompo anao. Anao ny asanao Jesosy io, anaradianao. Amboary aho Jesosy io. Amboary aho tompo. Eny. Asio fiamberana ny varavaran'ny molotro Jesosy. Asio fiamberana Jesosy ny lelako mba tsy teniteny foana Jesosy io. Tompo malala o. Araka ny teny Davida mpanomponao Jesosy. Asio fiambenana ny varavaran'ny molotra i Jesosy io. Asio fiambenana Jesosy. Mba tsy hanotanay aminao. Mba tsy hanotanay aminao Jesosy io. Asio fiambenana Jesosy varavaram-bolotro. Angatao amin'ny tompo izany. Angatao amin'ny tompo izany. Mangata aminy. Mangata aminy. Dia minoa. Minoa. Tompo, asio fiambenana varavaran'ny molotro. Mba tsy hanotako aminao. Jesosy malala o. Mamindra fo aminay tsiraray avy ianao. Mamela ny heloka i Jesosy io. Amboary izay. Anompo anao a Jesosy. Anao zay sitrakao a Jesosy. Ankatoanao aho Jesosy. Anao ny asanao a Jesosy malala o. Ka rehefa mijery fitaratra tombo dia afantatra ny endriko. Tompo malala o. Eny ankatoy ny teninao a Jesosy. Anaradianao a Jesosy io. Ho tonga toy ny zaza Jesosy ao anatrehanao. Anompo anao hatramin'ny farany a Jesosy malala. Misaotra tompo. Ny amin'izay fotoana rehetra vita tety Jesosy malala o. Ny voninahitra ho anao, ny dera ho anao Jesosy. Asandratrainao Jesosy mandrapatapitry ny fofinainay. Ka misaotra Jesosy io. Mideranao zay. Manaja anao Jesosy a. Andriamanitra lehibe indrindra. Andriamanitra Davidy ianao. Andriamanitra Abraham ianao. Andriamanitra Isaka ianao. Andriamanitra Mosesy ianao. Andriamanitra Maria ianao. Andriamanitra Maria Magdalena koa ianao. Eny Andriamanitra Debora ianao. Ary Andriamanitra ikonao Jesosy a. Ka misaotra Jesosy io. Voninahitra dia ho anao rery ihany. Aleluia. Hatramin'ny taloha indrindra. Izay ankehitriny ary mandrakizay dory. Amen. Aleluia. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoanan'io a. Dia izay zany ry havana fotoanan'io ka mahereza ianareo tsiraray avy. Raha ohatra ianareo ka hoe mizavatra tianareo ambara dia afaka ianareo manoratra aminay. Manoratra amiko moa zany satria ao anatin'ny website ato ny email, numéro téléphone koa dia afaka ianareo manoratra aminay manontany zavatra tianareo antaniana zany dia mahereza hatrany fa tiantsika Jesosy dia miorena mafy ao amin'ny tompo. Izay menada kosa dia mametraka veloma aminareo izay menada zany aminareo tsiraray avy dia manaraka indray ny fotoana amin'ny herinandro zany fotoana raha ohatra mbola tsy tonga zany Jesosy dia menao zany tsika tsiraray avy. Izay tompoko dia mahereza hatrany dia veloma daholo tompoko.